avy aoka isika iobo ho any Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho any vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika, f'Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy, avy ka aoka iondrika sy hankohaka isika, aoka isika handohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika. Andeha araka hivavaka isika. Raha eo misaotra no izao fotoana nomenao anay izao fa anay miaraka eto andinika ny teninao. Mba izany fotoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taona vaovao 2024 sabata faha-efatra sahady amin'ity taona vaovao ity, ny fahasoavan'Andriamanitra no irinay ho anao izay manaraka izao fandaharana izao, ary ny famindram-pony ny fitahiany manana ambiampy ho ao aminao sy ny ankohonanao indray mandritra ity taona vaovao ity, ka atoky an'Andriamanitra mandrakariva isika ary tsy hanany amin'ny zavatra rehetra izay mety hitranga mandritra ity taona ity. Matoki azy apetrao eo aminy isan'andro isan'andro ny fiainanao, fa andamina ny fiainanao izy. Izahay ao amin'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito, ao amin'ny fiangonana Ambohibary Ambatomena izay hita ao amin'ny distrika Alakamisy Ambodrantrimo, no manao izany firarian-tsoa sy fiarabana ho anao amin'ity sabata androany. Senza nautumani manari
Andatsika amaky ny ten'Andriamanitra ka ijery ny voasoratra ao amin'ny Salamo 4:1. Salamo 4:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, eny zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Manasanao aho hivavaka isika. Ray masina indrindra ny an-danitra nahary ny lanitra sy ny tany, anao zao zavatra rehetra ary atao amin'izao rehetra izao. Isaoranay anao satria nanome anay ny tombonandro, nanome anay fahasalamana, nanome anay ny fitahiana maro samihafa. Isaoranay anao izany. Andriamanitra, misaotra anao ihany koa izay noho ny tombontsoa mbola ahafahanay miantso ny anaranao amin'izao sabata masina anao izao. Amasina izay Jehovah amin'izao sabata izao, ary ifonanay aminao ny fahadisoanay izay tsy fanaraka sitraponao maniry izay ho vita fihavana aminao. Ary ny mpitondra ny teninao Andriamanitra, meo ny tsilotsaina avy any aminao izy, ary meo ny ositra mahay miteny avy any aminao, ary sokafo ny fonay tsirairay avy mba tanoloana ka niriny izany teninao izany. Tahi koa anao ny izao mpiaino izay manaraka izao fandaharana izao mba hitondra fitahiana ho anazy anie izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahana ivavaka. Amen. Tonga amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra zany isika izao. Dia jerentsika amin'ny Malaky 3:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolon-karenan'ny rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahan-toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinina fitahiana manambiampy ho anareo. Ka aingane izany tenin'Andriamanitra izany mba hitondra soa ho amintsika tsirairay avy, raha mazoky matateraka an'izany isika tsirairay avy. Ka andao tsika hivavaka. Jehovah Andriamanitra saotranao nanomezanao ny teny, aingane samby hanatanteraka izany teny fikasanao izany izay tsirairay avy. Timonina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miravany ankizy rehetra indray tonga nanatrika izao fotoana izao. Andeha hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Isaia 3:1. Isaia 3:1. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho ary efa niantso ny anaranao ary ay ianao. Ny tantaran'ny ankizy androany dia momba ny Tomasy sy dada. Indray andro rakizy, rehefa tao an-dakozia Tomasy dia mikarakara sakafo izy, dia latsaka ny lovia iray ka dia nalahelo tokoa i dada tamin'izay fotoana izay. Tesitra tokoa i dada tamin'io fotoana io ka dia nivazavazana azy. Kanefa dia hozy dada hoe dany ianao ry Tomasy mandeha mody. Dia rehefa lasa nandeha nody Tomasy dia nandeha nianatra izy tamin'io maraina io. Rehefa tonga tany am-pianarana izy dia tezitra mafy ny mpampianatra satria tsy nahavita ny entomodiny izy. Rehefa tsy nahavita ny entomodiny izy dia hozy ny mpampianatra hoe Tomasy maninona ianao tsy nahavita ny entomodinao? Dia tamin'io fotoana io dia ketraka tokoa Tomasy satria nanana olana teo amin'ny fiarahamonina izy, nanana olana teo amin'ny fianakavianany koa izy ary nanana olana teo amin'ny namany rehetra. Rehefa lasa nody izy dia nihaona tamin'ny namany anankiray izay namany fahiny. Rehefa nihaona tamin'io namany io izy dia hoy ilay namany taminy Tomasy maninona ianao no toa malahelo endrika tokoa noho izao? Dia namaly Tomasy hoe sange tsisy mpitia mihitsy na ny ampianarana na ny ampiangonana n'aiza n'aiza dia tsisy mpitia mihitsy. Dia nampahery anazy teo ilay namany hoe hitanao Tomasy, Jesosy tia antsika foana, tianao izy, tia anay izy ary tia antsika rehetra. Dia rehefa naheno izany izy dia nitraka kely Tomasy, toa gaga izy hoe Andriamanitra. Dia tamin'io fotoana io dia nampahereziny Eliasy i Tomasy fa misy Andriamanitra, tia anay izy, tia anao izy ary tia antsika rehetra. Ny lesona hoentina ampitaina amintsika rakizy dia maro ireo ankizy izay mandalo olana mitranga izao tontolo izao kanefa tsarovy fa tia anao Andriamanitra, tia anay izy ary tia antsika rehetra. Amaranantsika izany dia araka hivavaka-tsika. Toa malalo misaotra anao indray izay fa nomenao an'ity fotoana manokana ho an'ny ankizy ity, fotoana mahafinaritra tokoa izany. Maniry izay Jesosy mba hatsapany ireo ankizy rehetra fa tia anay izy, tia anao ary tia ireo ankizy rehetra izay mandalo olana. Toinao zavakisana amin'ny anaranao rehetra ihany. Amen. Mivezivezy mitady mpamonjy ana raha sendra
mitady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka iana fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsory izy zao e fa marianao tokoa antsory aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza havezivezy mifosy fanaina fa ny akaiky indrindra de Jesosy lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsory izy zao e fa marianao tokoa antsory aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka aza mirepirepi mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra mitoetra mandrakizay tanana kanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny raha hoan'ny rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra ry havana malala tonga amin'izao fotoana zay ifampahirezantsika izao sika amin'ity fotoana manokana zay iarahantsika ity araka nefa lazaina ombenimbeny dia manana fampitiavana ho antsika tsiraray avy Andriamanitra indrindra minazahoantsika ity taona vaovao 2024 ity ka noho izany dia zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa Andriamanitra dia momba antsika
Andriamanitra dia niaraka tamintsika nandritra n'ireo vanim-potoana rehetra izay niainantsika ka nahatongava antsika ho amin'izao fotoana lehibe izay eonantsika ankehitriny izao dia ity fotoana manokana izay ifampahirezantsika ity. Ka noho izany dia tiako ny milaza aminareo sy manantitrantitra ireto zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ireto. Tratra ity taona 2024 ity isika noho ny famindram-pony izay tsy nety ritra, tsy mety lany. Ka noho izany dehibe rehefa nomezana izay mety efa azontsika, nomen'ny havana, nomen'ny tao an-trano ohatra hoe dada sy mama, ny sakaiza sy ny sisa rehetrarehetra. Noho izany dia eo an-tanantsika ireny. Fa aiza kosa ary manahoana kosa ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra antsika. Voalohany indrindra ry havana malala dia izao. Ity tombonandro lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika ity dia efa fanomezana lehibe. Indrindra moa ity sabata izay diavintsika ao anatin'ity volana janoary taona 2024 ity. Fanomezana mihoatra noho fanomezana rehetra izay nomen'olombelona antsika izany fanomezana nomen'Andriamanitra izany. Voalohany araka ny resantsika teo dia ny tombonandrom-pahavelomana. Faharoa dia nanomezany antsika nyity sabata mahafinaritra ity izay diavintsika ankehitriny. Fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra izany ary io fanomezana io dia tsy vao izao izy nanolotra an'io fa efa nomena an'ireo razambentsika izay nivoaka ny sahedena izany. Io no nentin'ireo razambentsika nivoaka ny sahedena ankoatra ny fanomezana rehetra izay fa mety azontsika tsirairay avy. Ka noho izany dia izao. Mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana isika no mbola velona ankehitriny? Nahoana isika no mbola miaina ankehitriny? Tsotra ny valiny. Andeha hijery ny voalazany ny soratra masina isika. Ao amin'ny Salamo 420 ny andininy voalohany. Amalintsika ilay fanontaniana teo hoe avy aiza ny famonjena izay hazontsika sy ny tombonandrom-pahavelomana izay nomen'Andriamanitra antsika. Salamo 420 ny andininy voalohany, mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fony Jehovah napody an'i Zona avy tamin'ny fahababoana dia tahaka izay nanonofy isika. Nisy firenena izay babo noho ny fahadisoana izay nataon'izy ireo. Dia nampidian'Andriamanitra izy ireo avy amin'izany fahababoana izany ho any amin'ilay tany izay efa nampanantenainy. Dia rehefa tonga tany zareo araka ny voalazany eo andininy io dia ohatran'ny hoe manonofy satria ny zavatra tao anatin'ny saindry zareo dia hoe tsy ho afaka antsony izy. Kanefa Andriamanitra mihitsy ny antoka nanao izay nahafahan'izy ireo tao amin'izany fahababoana izany ka dia nody izy. Dia ohatran'ny hoe manonofy. Ary isika tsirairay avy koa rehefa miaina ao anatin'izao taona vaovao 2024 izao dia ohatran'ny hoe manonofy satria ny zavatra nitranga rehetra nandritry ny taona 2024 dia tsy afaka ao an-tsaintsika. Ary izay no mahatonga antsika hifampahery ao anatin'izao fandaharana manokana izay iarahantsika izao. Dia ny hoe aoka tsy hanonofy isika. Ary aoka hikosoka ny masontsika isika fa tsy manonofy isika. Fa tena izy ny zavatra iainantsika ankehitriny ary avy amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Araka ny andininy izay nivakian'ilay namako teo aloha ao amin'ny Salamo 420 andininy 7 dia izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika ny teny, eny zava-dehibe no nataon'i Jehovah isika ka dia faly isika. Eny nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra mahatodintsika tratra an'izao vanim-potoana lehibe dia ny taona vaovao izay diavintsika izao. Ka noho izany dia aoka ho tsapantsika mandrakariva izany zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika izany ka adinoy daholo ny zavatra tsy nety rehetra nandritry ny taona 2024
zay efa nivalina ho any amin'ny mandrakizay iny. Fa oka hifantoka ihany kosa isika amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra ho antsika, satria efa nitahantsika izy tamin'ny lasa, nitahantsika izy ankehitriny, ary mbola hitahantsika izy amin'ny ho avy rehetra zay iarahantsika manana aminy. Mety tsy tao an-tsainao ngamba zany zava-dehibe nataon'Andriamanitra ho anao zany, kanefa amin'ity fotoana ity dia tia-patsahanao aho hoe nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, matoy isika velona, matoy tsika mbola miaina dia nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Jereo ange ny tontolo manodidina antsika teo anivon'ny fiarahamonina, firifiry ny lavo, firifiry ny efa nindosy ny fahafatesana, kanefa zasy ianao dia mbola miaina ankehitriny. Ry havana malala, tsy hoe tsara noho izy ireny isika, na hoe ratsy noho isika izy ireny, fa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, matoy isika mbola velona trapamonjena tahaka izao. Dia araroty zany fotoana havelomana izany mba atserovana an'ireo asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, ny fiainantsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Tsy vitan'izany ihany fa handeha ho jerentsika ihany koa ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 120 ka ny 1 dia niteny an'izao teny izao izy hoe 1, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy. Ao amin'ny 2 dia valiany zany fanontaniana izany manao hoe ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjenantsika zany dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy misy famonjena avy amin'ny tendrombohitra, tsy misy famonjena avy amin'ny olombelona, fa avy amin'ny Jehovah irery ihany ny famonjenantsika. Ary namafisiny ao amin'ilay tapany farany hoe mpanao ny lanitra sy ny tany. Rehefa mitsahatra zany tsika amin'izao sabata izao, dia mbia ao an-tsaina avy hatrany no hoe Jehovah no nanao izao rehetra izao, satria io mpamorona antsika io koa dia nitsahatra tamin'ny andro 7. Ary zany no tokony hitsaharantsika ihany koa. Izay ny voalazany amin'ny Genesis 2:1 ka hatramin'ny 7. Fa ny zava-dehibe indrindra tiako aletika ao an-tsainareo eto ampamaranana sahady dia izao: nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra, tsy tokony ho adinoina izany. Matotsika zany mbola velona tahaka izao, dia tian'Andriamanitra isika mba handray ny famonjena izay atolo ny maimaim-poana tamin'ny alalan'ny zanany. Haitsika rehetra tsara ilay Jaonina 7:40 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany dia tianao zava-dehibe eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra. Aza tara fa dia n'izao mbola velona izao dia raisy izany famonjena izay atolotr'Andriamanitra antsika izany. Ny 9 farany ho jerentsika dia ny ao amin'ny Salamo 120 ka ny 7 sy 9, izay tiako raha mba ho tanteraka manokana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia izao ilay izy: Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Tsy amin'ity taona vaovao izay mendody avintsika ity ihany fa mandritry ny androm-piainantsika rehetra, dia aza adino fa te hamonjy ahy sy hamonjy anao Andriamanitra. Araroty zany fitaom-pahavelomana izany, handraisana zany famonjena izay hatolotr'Andriamanitra antsika izany. Hoy izy hoe Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaranao izy. Ao amin'ny 9 dia hoy izy hoe Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra amin'izany teniny izany. Hiaro antsika izy, vonina hiaro antsika izy, tsy androany ihany, tsy amin'ity taona ity ihany, fa amin'ny androm-piainantsika rehetra raha mety isika. Andeha hiaraka hivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka isika.
raha eo misaotra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity fotoana ity. Mankasitraka indrindra satria nanome anay tsirairay avy tombon'androm-pahavelomana ianao mba hahafahanay manatratra ny famonjena izay nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fanirianay Andriamanitro dia mba ho tanteraka aminay ny teninao. Hiaro anay ianao na mivoaka na miditra. Hiaro anay ianao amin'ny ratsy rehetra. Tsy androany ihany, tsy raha-pitso, fa mandritry ny andro fivaniananay eto amin'ity tany ity, ka azahoanay ny famonjena izay atolotry Jesosy Kristy. Amin'ny anarany no angatahanay sy andrinay izany vavaka izany. Amen.